Izay atao anatin'ny komina Ivato dia vonona tanteraka amin'ny fandraisana ny frankôfonia. Efa misy ny fametrahana ny fotodrafitrasa maro samihafa izay ataonay atao anatin'izany komina izany. Vonona ny vahoaka atao anatin'ity komina ity ampiseho ny fahendrena sy ny fahaizana mandray vahiny atao anatin'izany tanàna misy anay izany. Eo amin'ny resaka fotodrafitrasa dia misy ny fiaraha-miasa matotra eo amin'ny mpitondra fanjakana sy ny komina amin'izao fotoana izao. Anisan'izany moa ny resaka ny fanamboarana ny tsena sy ireo lalana maro samihafa atao anatin'ny komina Ivato. Ny komina Ivato izay vavahadin'ny Madagasikara. Eto ny famezivezy ihany koa ireo vahiny maro samihafa izay ho avy eto Madagasikara. Rariny loatra raha mahazo izany fotodrafitrasa tsara izany ny komina Ivato. Ny resaka fandriampahalemana efa misy ny fepetra napetraka isaky ny fokotany amin'ny fametrahana ireo boky mbahiny zany izay afantarana ireo olona mifamezivezy isaky ny fokotany. Izany moa mba afantarana ny olona rehetra izay miditra sy mivoaka eny anivon'ny fokotany misy anay, izay fokotany misy enina moa ato anatin'ny komina Ivato. Napetraka izany rehetra izany mba ampirindra tsara ny fiarahamonina mialohan' izao andraisantsika ny fivorimben'ny frankôfonia izao. Manantena izahay fa ao anatin'ny fotoana fohy dia ho tsara petraka avokoa ny lamina rehetra izay iaraha-miasa amin'ny fitondram-panjakana sy izahay mpitantana ato anatin'ny komina satria tsy afa-misaraka ireo fa miara-miasa andray izany fivorin-dehibe eto amin'ny firenena izany. Tsy manam-paharoa io ary izahay ato anatin'ny komina ihany koa dia ampiseho modely tsara amin'ny izany hoe fahaizana mandray olona amin'ny alalan'ny fahadiovana ny fotodrafitrasa maro samihafa mba tsy hambaka ny firenena hafa na ny tanan-dehibe hafa izany komina Ivato izany. Ato anatin'ity komina Ivato ity misy efajato ny taxi be mifamezivezy ato. Indraindray moa miteraka embouteillage maro samihafa indrindra aty amin'ny manoloana ny komina fa efa misy ny fandaminana matipaika izay apetraka mpitantana sy ny mpitondra fanjakana mba isian'ny firindrana fifamoivoizana amin'ny fandraisana ireo vahiny maro samihafa indrindraindrindra ny fivezivezena etsy amin'ny CCI mandritra io vanim-potoana io. Eo ihany koa moa ny hoe manahoana ny resaka fanomezana endrika ireo tanàna sy ny mety hoe ny mpivarotra maro samihafa izay mety ifamezivezy anay komina no mandamina izay fa mampanantena izay fa tsy maintsy mirindra araka ny tokony ho izy ny andraisantsika io fivoriana io raha ny komina Ivato no asiteny. Madagasikara mandroso mifandray amin'izao tontolo izao. Anisan'ny tanàna lalovan'ny vahiny maro raha ny komina Talatamaty ary manoloana izay indrindra dia tokony hiatrika ny fanatsarana sy fanadiovana sy fandaminana samihafa raha ny eto komina Talatamaty. Misy nefa ireo olana madinidinika izay ataoko hoe madinika amin'ny lafiny ilany nefa goavana noho tsy fisian'ny vola eto amin'ny komina tsy afaka manoto izay ary tsy laza fotsiny hoe ireo rano maloto very manamorona ny lalina RN4 izay nandalo lava dia lava eto amin'ny komina Talatamaty. Vokatry ny hoe tsy fahavitany ny assainissement amin'ny eto amin'ny faritra Talatamaty izy izay agnatahana fanampiana betsaka amin'ny fitondram-panjakana mba hanampy anay be dia be amin'iny zavatra iny satria dia mamendra tokoa satria dia mparitaka iran'ny lalana ny rano raha maloto ny vahoaka moa izany efa entanina ihany mba tsy hamoaka ny rano ny eny amin'ny faritra misy azy nefa tsy loazan'izay misy manondrana ihany ny sasany ka fanafodiny dia tsy misy afa-tsy hoe atao aingana reny havitana reny lalana reny canal d'évacuation sarona tsara eny amin'ny faritra iny ka angatahana hoe fanampiana amin'ny fitondram-panjakana indrindra ao anatin'izao komity mikarakara momba ny frankôfonia sy ny reo fivaniana samihafa. Marina aloha fa tsy hoe vonjy tavanandro hoe maikimaika fotsiny amin'io hoe misy ny olan'ny misy an'io fety io na hoe misy an'io fivorim-be io dia izay no anaovana azy fa tena mba hoe zavatra fotodrafitrasa maharitra satria ny hoavin'ny komina Ray Manontolo no jeretina. Ka reny koa moa dia miteraka ny fisian'ny hoe tsy fandehanan'ny circulation ara-dalàna ety aminay vokatry ireny lalina simba ireny zany amin'ireny rano izay tsy voafehy ireny zany. Ka izay mahatonga ny hoe ngamba rehefa vita iny dia mazava ho azy fa ilamina koa ny lalana
tsy de hisy fiara ntsony mipelapelaka akampivoan-dalana satria akasisiny avokory zareo a dia zay zany raha amin'ny lafin'iny mijerena ka raha ny mpivarotra eny amin'ny sisiny moa zany de efa miezaka zay a mba tsy sinona zay satria reny mivarotra eny amin'ny sisiny ndray zany a de manjary tsy afaka ny olona mandeha amin'ny chaussée zay prévu ho azy a de lasa gêné le circulation de tsy afaka mambotsy tsara mandeha tsara ny circulation ety eo am'le fanatsarana n'ilay zaridaina eo an-talatamaty zay atoko angamba hoe manintona mason'olona be da be io satria rehefa mandalo eo izy a de tsy maintsy somary miadakadana ny tomobilina dia tokony anisy an'ireny karazana zaridaina tsara mendrika am'ireny le tanan-dehibe andeha any ivelany reny tsika izay zao a voamaly zany misy mpandraraha amina resaka famokarana resaka loko sy ny karazany dia mieritreritra ny hoe andeha hiano mpiara-miasa partenariat miaraka am'ireny ataoko hoe ny mpivarotra amoron-dalana sy ny rehetraretrany hoe mba ho harmonisena tsara zany a ny lokona trano sy ny rehetra ny zahana an'izy hoe mba zavatra mitovy daholo a no ity hita eto Talatamaty a na ny firafitry ny reny le pavillon kely sena mivoaka reny a ny lokony a sy ny karazany zany ka zay zany anisan'ny tanjona anankiray etretin'ny Talatamaty hoe mba hisinony zay harmonisation tsara zay a mba hanatsara an'le tanàna de zava-dehibe koa zao am'izao fotoana zao de efa betsaka reo ataoko hoe mpandraraha hanokatra reo le karazana centre commercial maromaro eo manodidina ny Talatamaty sy Ambohidrabo zao a de hisy norona centre commercial goavana be io ka rehefa tafatsanga ny zavatra zay a de mazava ho azy zany adio ny tanàna de ilamina tsara ny tanàna satria tsy maintsy izy efa misy plan ara-dalàna zany plan ara-dalàna mba ahafahana hoe tena mirindra tsara ny circulation hisintomana le vahiny a anatin'le tefaly Talatamaty raha resaka mba ny resaka sécurité a dia efa miezaka mihitsy zay ety mametraka ny hoandro masom-pakon'olona samy hafa eny Vokotany ara-fanentanina daholo a reo ataoko hoe quartier mobile ny gendarme koa miara-miasa aminay ary ny fanampy aminay ny zareo ety amin'ny faritra misy anay a ato amin'ny CB zany a de misy foana ny fandraisana ary misy fampilazam-baovao ara-potoana satria zay moa zany izy hoe samy omba mijery na any misy azy zany de samy manome ny information amin'ny temps zany indrindrindrindra raha mahita hoe olona karazan'olona zay hita hoe mivahiny na koa hoe tsy fantapata-piaviana na koa hoe tsy mazavazava zany de na olona koa hoe mivorivory tsy fantapatatra zany de reny zany zava-dehibe indrindra tokony atao a mba ahafahana hoe mitazona mampilamina le tanàna Malagasy limpy ivoarana misokatra amin'ny firenena rehetra raha ohatra ny hoe jerena fotsiny ny zava-misy zany a dia tiana marihana fa any amin'ny 5 hetsy isa-taona ny zaza malagasy teraka io zany a no statistika zay mivoaka misy am'izao fotoana zao moa ve misy farafaratsy ny 5 hetsy isa-taona ihany koa ny asa voaforona eto Madagasikara any ny anomboantsika an'le izy marina nge zavatra mampiaiky ny zao tontolo zao hoe de tsika malagasy a misy taokanto misy talenta afaka manao zavatra anankiray a ary mianatra manatanteraka ny zavatra iny anatin'ny fotoana fohy tsika isan'ireo olona hoe verina fa tsy manana fahasahiranana mihitsiny zany a raha mahita zavatra anankiray dia averina iny zavatra iny amiko a amin'ny tsirairay avy a de ananatsika le talenta afaka mihoatra amin'ny fomba aingana indrindra zany a ny asarotry ny fiainana ny fahasarotan'ny fiainana ka rehefa atao ny fandrinina zany a de lany 4 tapitrisa ora sika isan'andro zay very tsy amokarana fa very a feno fahasahirana-tsaina satria sorena ao anatin'ny fahasorenana zany a 4 tapitrisa ora eto ndreny vohatra fotsiny ihany ny asa zany a tsy ho an'ny mpiasa zany ny asa zany a tsy ho an'ny mpampiasa ihany koa zany fa ny asa zany a de ery hoentina mamokatra ka le fahavoazana misy amintsika eo amin'ny 4 tapitrisa ora isan'andro eto Antananarivo fotsiny zany a raha mivadika asa zany zay zavatra zay a de tena vokatsoa nandeha zay nitety an'ireo tsena maromaro a eny akaiky ny Alasora Kadondratompo a eny Analamahitsy a eny Talatamaty a eny Vato a sy amin'ny toerana maro samihafa any anatin'ny tsena
ny tsena hosokafana manaiky ny olona rehetra fa tena any amin'ny toerana fivarotana no mandeha miantsena ary mpivarotra de tokony anaiky fa rehefa any amin'ny tsena izy de mora tadidin'ny olona hoe zao daholo ny zavatra misy atao amin'ity tsena ity de misy mifandrindrana eo amin'ny tsena sy eo amin'ny famokarana na avy any ambanivohitra zany de efa fantatra hoe zao ny filana misy amin'ity toerana anankiray ity amin'ity vohitra anankiray ity amin'ity commune anankiray ity tadio fa ho maro be reo olona ho tonga eto Madagasikara ka raha ireo ny mahita filaminana eto amintsika raha ireo ny tena hoe misy zavatra maromaro any Madagasikara any misy zavatra tokony azo atao miara-miasa satria haitsika mitady zavatra lavitra nefa ny any misy haitsika mitady amorona nefa ny zavatra efa misy any Madagasikara everiko fa ny malagasy tsirairay de manana an'le talenta manana toetra tsara ao anaty toetra zay mahamalagasy atsika toetra mahay mandray olona toetra mahay mifanerasera amin'ny olona lasa ny fahavoazana dia mietrehitra tsika rery ny manana fahasairanana sy manana ny olana mavesatra indrindra nefa ny za miteny amintsika tsirairay fa ny olona iverintsika manana ny atao reny rengery tena manana fahasairanana itsika raha mbola malalaka ny sehatra manodidina atsika tsy ritratsika ny olona rehetrarehetra mba ho te malagasy maro ny olona teo malagasy maro ny olona teo tokony ty Madagasikara ty ary ny tena zavatra mitranga hitatsika mihitsy fa ny vahiny ny tena tonga eto Madagasikara ny tena mahazo ny tombony eto Madagasikara fa isika malagasy dia adinitsika fa efa manodidina atsika zany ny arena rehetrarehetra tokony trandrahana firifiry moa reo malagasy any velany zay manana ny toerana maha-izy anazy zay tena reharehatsika fa adinitsika ny fisian'izy reny ary reny malagasy reny ny tena malahelo mihitsy ny zavatra mitranga eto Madagasikara amin'izao fotoana zao satria raha mba nanana an'izay fahafahamanao ohatra anazy zay ny malagasy rehetra re tsotran'izany reny malagasy reny de te ody eto Madagasikara te ampiatra eto Madagasikara le fahaizany sy le talentany ary fantany fa maro be reo malagasy afaka manao za be da be ny reo tanora amin'izao fotoana zao nefa mijery an'izay raha mijery amin'ny fandrosoan'ny teknôlôjia zao ny tanora zany efa tena mahay miara-miasa na manao sinema ary amin'izao fotoana zao efa misy mahay maka sary efa misy ny mahay mikarakara an'le sary misy mikarakara mozika misy efa mijery an'le hoe ahoana mahatonga an'ity manodidina fikorokoroana an'le décoration an'le izy de efa misy mihitsy manao an'le montage de misy mampiseho an'le izy de tena raitra sy zavatra eken'ny olona ohatra zavatra tsotra ngely izy tsika matsy miteny hoe raha ohatra ka tiana androso haingana dia mila tohizina ny mila atao ny fanabeazana manabe olona anankiray nge farafakely ny 3 taona ny fanabeazana iandro 3 taona ave tsika zany fa tsy maintsy evizahana jerena ihany zay ho avy lavitra zay kanefa misy zavatra azo atao androany any ny azo atao androany dia ny fanohanan'ny olona tsirairay ao anatin'ny fianakaviana aloha tsy maintsy miaraka ny fianakaviana ray manontolo mijery an'izay sehatra ahafahana manintona ny sasany ho tian'le fianakaviana zay zavatra zay nefany dia tonga ho azy zay amin'ny malagasy satria na olona everina hoe farahidy le azo atao mijery marobe le olona mifanerasera amin'ny tena tena azo lazaina hoe tsy manana ny atao izy hoentiny velomana fa de tena feno fahadiovana le olona ary alohan'ny olona malagasy marobe ary mijanona ao anatin'ny fahasairanana toy zay manararoatra ny hafa zay hoe mampiseho an'le tsy fahadiovana zay ka zay zany de efa toetratsika malagasy le izy efa iaina amin'ny malagasy rehetra amin'ny ankapobeny zay zavatra zay de tokony hotazomina zany zay satria raha ho avy ny olona avy any velany ka ataratra fa madio tsika amin'ny ankapobeny ny hita maso aloha na ny fitafy na ny fiteny na ny fihetsika na ny tokotany iainantsika na ny trano manodidina atsika na ny vohatra honenatsika dia efa voababo amin'ny ampahan'ny fony fa rehefa tena miresaka amintsika izy ka hitany eo le fahadiovana sy eo le tanantsika dia mandeha ho azy zany ny fiaraha-miasa avy eo ka zay zavatra zay dia atao tsy ho an'ny francophonie tsy ho an'ny comeza tsy amin'ireo fiainana rehetrarehetra reo fa ho amin'ny fiainantsika andavanandro andao tsy andrasana ntsony le fotoana fa ny androany aloha dia efa atomboka le izy tsy hoe ho avy ny volana novambra dia amin'ny voalohan'ny volana novambra tsika rehetrarehetra vao hikoropaka anadio tokotany anadio ny fiainatsika ny tokantranontsika anadio ny akanjontsika fa mila fizarana koa ny le izy
rehefa voatazitsika l izy a mivoatra tsikelikely izy a de ho hitanao fa iezaka ny malagasy tsirairay a andeha hitrandraka ny toerana malalaka zay azo iasana ara-dalàna ka tsy ho ivangongo amin'ny toerana anankiray tsony mety Antananarivo na amin'ny tsena anankiray ny Anosy be fa hiparitaka zany rehetrarehetra zany a de milamina tanteraka atsika. Madagascar, pays hôte du 16e sommet de la francophonie. Ho an'ny Kozélec Madagasikara izay nitomboka tamin'ny 2000 teo. Anisan'ny nitenako moa ny asa tamina société anankiray dia à partir an'izay nanokatra ny orinasa Kozélec Madagasikara. Ny antony angamba ny tena hoe ao anatin'ny fandrarana eo aloha le mety hoe lahatr'Andriamanitra izay napetrany tamin'ny olombelona dia safidy ny lalana hanao fandrarana tenako fa tsy hoe hiasa amina société. Eo ihany koa le hoe fananoratana mamalagasy ianao anatin'ny fianarana izay niratovina dia izay no tena anisany ohatrany hoe nahasarika hoe aleo ametraka zavatra anankiray koa eto amin'ny firenena mba ahafahan'ny malagasy mitsinjo ny maha-firenena azy. Ny eo anatin'ny fahasarotana aloha no an'ny resaka commercial tahaka izao dia ny resaka hoe concurrence arakaraka n'izay hoe maha-commercial azy zay moa dia fitadiavana an'le hoe aiza no ahitana ny matériel izay mba mieux angambany izany mieux prix ahafahana manome ny Madagasikara satria Madagasikara anisan'ny tany andalam-pandrosoana izay tsy mitovy amin'ny Europiana sy ny Amerikana raha le valeuran'ny olona tsirairay izay mampiasa an'le matériel 400 mahery kely eo zao ny piasa zany hoe anisan'ny mifanampy amin'ny ao anatin'ny orinasa zany zay rehetrarehetra zay dia misy ny fiaramiasa any ivelany na fiaramiasa eto an-toerana ihany koa misy daholo. Ny any ivelany aloha ny amin'izao dia resaka hoe leo fournisseur izay anisan'ny manampy be dia be ao anatin'ny resaka importation fa ny eto an-toerana eo ihany koa ny eto an-toerana izay moa maha-commercial ny société ary efa ohatra ka misy zavatra tsy hananan'ny orinasa anankiray dia tsy maintsy manao demande amin'ny orinasa anankiray izay le commercial. Anisan'ny anaran'ny malagasy ny électricité ary zakan'ny malagasy tsara ny resaka haute tension na basse tension amin'ny mbola eto Madagasikara zany mbola ananan'ny malagasy satria ireo malagasy ireo anisan'ny hoe nandrato fianarana tany ivelany izay tonga eto amintsika isa mampiakatra ny malagasy. Za raha amin'ny fijery mahitsy sy amam-pandraraha alohany dia angamba ny tsy hitako izay tokony hoe tsy hatomombana ny francophonie rehefa nahazo ny fankatoavana avy amin'ny any ivelany ary tombotsoa antsika malagasy no mba hisiana asa marobe eto satria raha tsy teny fotsiny ako ohatra hoe raha vita reny fotodrafitrasa izay ataon'ny fanjakana ireny dia anisany misy olona bénévole izay hiasa maro amin'anjata mety amin'ny arivony akoa ary hiasa amin'ireny hôtel sy ny karazan'ireny izay tsy maintsy ho recruter ny hôtely ampiakatra an'ilay izy. En plus n'izay tsika koa reny olo ireny tsy tanam-polo no entiny ety fa raha mitondra carte visa anankiray fotsiny izy dia efa mivaleur any amin'ny 1000 € any par jour ny carte visa any anankiray. Donc raha farany kely indrindra zany amiko zany tokony hisy fampandrosoana hoentin'ny lay francophonie eto Madagasikara. Angamba ny tsy hitako izay tsy salasalana fa tokony hanampy amin'ny resaka hoe zay capacité ananany tena hoe misy le izy dia ny orinasa tsy mandà mihitsy eo anatin'izay zay hoe ahafahana manao an'le asa rehefa mbola vita ny tena. En tant que koa hoe mba fierté anao malagasy ny anao an'ilay asa ho an'ilay izy fa rehefa vita tsara inge anisan'ny mahazo tombotsoa daholo ny rehetrarehetra hoe vitan'le malagasy ihany le izy fa tsy dia hoe ny aterana olona hafa sady mino hafa angamba ny zavatra rehetrarehetra izay niseho teo na niseho manaraka ao anatin'ny kabaria malagasy mihitsy ny tokony hanatratra'izay tanjon'izay. Ho an'ny tanora malagasy angamba ny hoe resaka fandrarana io fandrarana io mila faharetana aloha voalohany indrindra
satria tsy maintsy miainga avy any amin'ny kelikely no mialehibe ny orinasa zay tantananao fa tsy tonga ianao dia ahazo zavatra anankiray ngezabe eo ihany koa le hoe fahazotonao manatanteraka n'izay zavatra napetrakaandriamanitra taminao hoe io no nomenanao dia mino aho fangambany miakatra ho azy le niveau an'le société zay ataonao rehefa mahay miara-miasa koa ianao ampiara-miasa satria ianao koa anisan'ny tsy mahavita tena rery fa tsy maintsy fahaizana miara-miasa ampiara-miasa ny tena zava-dehibe dia rehefa mahay mitondra an'izay resaka sosial sy ny rehetrarehetra zay ianao mino aho fangambany tsy dia misy olana fa mandroso ihany ary zaho eto dia manentana ny tanora rehetra mba iroso amin'ilay fandrarahana izay tafiditra anatin'ny fandrarahana izay mbola tsy tafiditra moa dia manentana satria ny fandrarahana no anisan'ny anankiray lehibe mampiakatra ny firenena izany hoe ny société privé ho an'ny firenena anankiray no anisany mitazona ny harem-pirenena anankiray izany hoe ireo société privé ireo no manampy an'ny firenena amin'ny resaka taxe sy ny rehetrarehetra mba ahafahan'ilay firenena miakatra fa rehefa betsaka ny vola miditra avy any ivelany miakatra ho azy mitohan'ny firenena anankiray. Anaka mpanjiniteny izao no avy isan'andro mila miezaka isika tsirairay hatratra ny tanjona manandanja lehibe ny fifanampiana sy ny fiarah-miasa satria ny hevitry ny maro mahatakadavitra lava ny lalana ary maro ny dingana ny fivorianany tampony fahaenina amby folo ny francophonie. Olona Antanibary no ikilasiana ny lalao kitra rehefa misy ny tsy fahatomombanana fanapokana azo avy amin'ny faharatsian'ny endry-dalao zany takataka fahatany lalao tsy misy mpitsara akory spectateur eny ambony kanja atotan-javatra no misolo ny tsatopiana ny tsatokazo ambenana ary fanjevona no mitombatongana samy manana ny azy ny baolina tafiditra na ny manafosafo fotsiny ny faritra ambenana dia afahatrehana tokoa mantsy akoatra ny mpifanandrina amin'ny tena ny manomrana ny velarany tsatopiana tsatokazo mahatonga aingana tsy fitovikevitra sy fifamaliana ary herisetra ny teny lazain'ny vava fifanjevona sy fitsarana hitambarambe fifampitsarana manabevo lonolono satria fitsarana an-dalambe ka endry-dalao inona tokoa moa no andrandraina avy amin'ny tanimbary vao hitsapetan'ny mpanao fararano fa rehefa tsy vita voriky ny lodoka misy ny akibe tongotra dia ongomata miatra ny ohany no mosavy ny vongovongo miafina mamen'ny tany ilalovana ny tanimbary no manapoketsa sy fanetsana ary tsy ny baolina kitra no voly avitra hitambokatra eo fa rehefa telalao dia any mikanja voatokana amin'izany rehefa andro vary tokoa dia tsy eny ambony fandriana na hanao baolina dia ho ao an-dakozia fa rehefa tsy mifangaro ny akosiny vorona dia lavitra ny arety mifindra eny mety ihany angamba ny fampifangaroany zavatra noho ny zava-misy sy ny antony maro kanefa dia amatorana tongotra koa amin'ny mahazaka sy anapahana ny tendany amin'ny famaky ve zany ny filana ara-bojanary ary dia manendry ny zavatra rehetra ho amin'ny toerany avy ny zavatra rehetra manandify izay ampiasana azy tsy izay mampanara-penitra ny tandamokotra kory no isaveny andraikitra amin'ny fanalana nify dingana no atao zao safidy ny amerina ny asa sy ny hasin'ny lalana sy lalakely ary tsy isin-dalana ho amin'ny laonina nandrafiana azy fa afenona ny fiverenana amin'ny laoniny satria ara-bojanary ny amerina ny lanja tsy oatra sy ny fatra tsy ho latsaka fa afenona ara-piarahamonina koa zany satria tsy maintsy hifanajana ny fiverenana amin'ny laoniny zany dia kolony atsarana tsy mamela ny lalankely sy ny sisin-dalana ho lasa tsena amerina ny tsena amin'ny laoniny verina amin'ny asin'ny taloha dia toerana malalaka hifaneraserana manakaiky fonenana teraka noho ny filan'ny fifanakalozana toerana hifanatrehan-tava voarindra sy voafe vanim-potoana sy tantara toerana malaja hifanodiavan'ny sosiny tsara izay tsy mba miavona fa manatona sy manintona raha misafidiana.
Hatreto indray no hiarako aminao ao anatin'izao fandarana sary sy feo momba ny francophonie izao. Isaorana isika rehetra nanaraka izany hatramin'ny farany. Isaorana ny televiziona malagasy tamin'ny fiarah-miasa ary isaorana ihany koa ny ekipa ny sary sy feo francophonie rehetra nanomana sy nikarakara izao fandarana izao. Manome fotoananao ary amin'ny herina no toy izao indray. Mirary soa, mandra-pioana tompoko.